Malagasy FM 103.4 MHz. Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Maivamolotra. Tantara no soratany Nal GM. Ireto avy no anome aina ny tantara. Iasina fity, ny aina fity. Niaraka tamin'ny Nal Jao sy ny aina Rasafy. Nanatotosa sy ny kirakira ny lafiny ara-teknika. Fanamby. Andro faefatra. Tena aleo aloha makaina ry tafita fa tena torovana tanteraka. Tsiry miava. Efa mila nangeny masotroka tsy ho tava voakatsika raha mbola hijanona. Raha zakako dia satroka ianao nataoko ambabiana saingy zaho tia milanja ny santatra dia tsy efako e. Ery zao kifa kely sisa. Tsy tafainga tsony ny tongotro ry tafita ka miala tsiny aminareo fa tsy maintsy hijanona. Tsofoko ranonareo ary mivavaka ao anareo ao tody soma tsara ny tanàna. Tsy trana sosany sandriko izany. Tanary tafita. Eto izy fa kely sisany fotoana. Ary miefa na tsika miara-maty na miara-velona. Hijanona hiaraka aminao eto koa izay dia izay efa rany eto fa tsy misy mifanary izany. Fa inona nefa ny antony nafaty an'ilay fiara teo ry tafita? Ka inona moa fa tsy sakana tsy hahatongavantsika ny tanàna e. Amin'izay maty antotsika ka sorona vita ho azy ka ho avitra lehilahy antitra mifanimbotraina amin'ny santatra. Dia iza izany manao an'izao zavatra rehetra nakanana antsika izao? Mazava ho azy fa alefa masy izay nalehan'ny olona antitra io e. Nangataka fiarovana tany iabe ary hitan'io mpimasy ho avy lavitra fa hiditra ao an-tanàntsika handombaka amin'ny fahavelomana tokana izay na ho an'ny santatra na ho an'ny olona antitra io. Dia izao izy mampiasa amin'ny fahefana rehetra ananany izao mba tsy hatafidirantsika ao an-tanàna e. Satria raha tsy mahary olona nangataka fiarovana tamin'io ilay mpimasy dia hifototra aminy izany ary izy indray no hivadian'ireo fanahy marobe miara-miasa aminy. Ka ho faty mazava ho azy. Dia moena miaraka amiko tokoa ve nareo? Tsia. Avelomana ny laleta ty fa tsy sanatria ka mifanohatra amin'izany no azo. Tsangana ry tafita tendao andeha. Tsy maninona fa andady moramora naraka nareo avao aoriana. Tafita! Tafita! Maninona ianao e? Andriamanitra Fato mihintsitra be ty izy. Nanindro tapoka teo azy ty. Izany izao vao tena ho faty ato. Inona reny ataoko e? Le rano amin'ny tavoahangy. Aleo savaina amin'ny paosiny. Aza hitako ka adino ry anaty fiara rery lanitra. Ka ity eny. Ao ry tafita sotroy aloha ty azo arora fahatelomy. Zay. Saika maty ary meva fa misaotra anao na misaotra anahany iny. Inona izany nahazo anao teo e? Nanaoka teo dia nisy biby niditra tampoka tao am-bavako e. Dia inona nakian-dasaika nanalanaiko e. Dia nahadiniko tokoa fa tokony nisoro tamintsika sy anao alohan'ny dirana tato. Nisy fombafomba izay koa aza tokony natao tamin'ilay fiara mba tsy ho azo tsampana ohatran'iny saingy efa nentin'ny fahamaisana dia adino daholo izany e. Tsy misy azo atao tsy ny fefalahy izany e. Ary ohatry ny ena azery azana ry tafita. Ka andao amin'izay tsika andeha. Enkaneka tsy ho azo tsampana tsony ny diantsika. Ndao ary e. Hey, aty ny lalana fa tsy any e. Fa izany ry tafita. Aty ho afa-tsy any. Very any ianareo e. Fa izy nefa anao e. Kiakina ety rsea. Manatona antsika gne izy izany ry tafita e.
Raha tsy te ho faty dia mijanona. So misangy afa mijanona aho ary toa ankizy lahy kely nefa mifeo anantitra. Tena dia voly io ry tafita. Inona ny atao fa maty ny hoentsika? Tsy tadidiny senga no lazaiko hoe rehefa tafiditry ny tanàna nareo dia izaho no hitsena sy hitaritalina nareo. Zahay tokoa vao tadidiko. Ka ahoana moa izany no mahakaiky nahita anao amin'izao ka? Tiaka nge ka olona efa antitra be no nahalalako azy. Sady fomba ahoana moa no nahatongavanao taty mialohanay? Ankizy kely mipetraka eto an-tanàna eto ty fa baikioka amin'ny alalan'ny tsindrimandry avy aty lavitra aty. Ela be izany fa io misy arety any dia mikarina reo. Angiana fa kely sisa ny fotoany malaky. Izay nge tsy misy mahay mandroaka an'ity sarety ity ry bany kely rikaiky azafady. Mekara fotsiny nareo fa izany mibaiko azy. Tsy ireo nge reto fa mivandravandra sady mitambotsitra be santatra Inona manjoa an'ity rikaiky? Izao no manambara fa mafy miady atao amin'ny fanahiny hoany. Miady amin'ny fanahiny fahavelomana tokana izy lehilahy antitra. Amin'izao raha tiana antsika izao. Namany efa maty ange izany ity sandrinay ity rikaiky. Rezo rika lasantatra fivakaikitsika. Kely sisa fa mahery azy dia mbola misy fanantenana veny amin'ny rikaiky Tsy haiko loatra ny mamaly azany fantaninao izany. Fa ny alanenina aloha dia tsy maintsy atao. Ndeha aloha sery tavita midina dia ento io angady io, ento io. Tazany se tsara vazana io io misy vato maro be mifanongo io. Esoa ireo vato ireo dia adio ny tany ao ambaniny. Fasana ve dia adiako atao inony? Sa dia tavinao alevinato sa ty olona mbola tsy maty akory? Aleo ny anay entinay mody any amin'ny tanindrazanay fa tsy avelanay ho very faty aty rikaiky Noy aloha ny zavatra lazaiko hoe aza tonga dia mieritreritra zavatra tsy mitombony se. Adio io fa ano nalevingabe ilay zavikeliny. Ary nampiarahany amin'io ao ny finosina misy ilay volo sy ilay zavatra nandrofany androran'ity zandrinareo ity rehefa avy nanaovany zareo fombafomba. Ka izay no mahatonga an'izao zavatra niatra amin'izao. Mety zavatra hitany se mpanaovana an'io fa izao aza rarahina fa mahazo fotsiny izany. Tsy tena misy akory izany? Endry se sokafany ny lampa mamonon-drazana dia zavao ary ambanimbany tongony ary fa isy finosana izay ao dia io no alay se. Dia aza mbola totofana aloha ny vasana. Avela fotsiny eo satria mbola isy ilaitsika azy. Tsy afaka miandra se zay fa izao tonga dia manaraha fotsiny se amin'ity lalamasaka ity. Ary ahita trano tokany se rehefa tonga ao loloha ao izay miandra se. Lasa re aleo raha tonga dia ndray arodana ohatra n'izao reto vady reto fa io koa ve ny sorona tsirara eto Zay dia vita. Ary to misy biby lava be tao ambanin'ny taoto. Marina mafy raha saha natsatoka angady eo. Sa fanofaha-maso araka ny tenin'ny tiako tokoa ve io? Aleo atao ohatran'ny tsy misy ranga zany ary tonga dia tomboako mafy be amin'ity ho faty any. Ohatray marina. Toa tapakazo maina indray ty voatsatoko ny angady ity. Tena fanofaha-maso marina le izy. Ary aleo adina ingana dia hanenjika an'ireny fa efa lasa lavitra izay. Raha tsy efa tonga any mihitsy. Tongotra ity. Aleo aloha za rery no miditra meloha ao. Fa rehefa tonga eo tavita dia izao asa evi-batay makao santatra. Matahotra rikaiky raha hijanona rereto. Fa aiza izany ny fianakavian'ny lehilahy antitra ny toa tsy misy olona mihitsy eto ivelany eto na ray aza. Sa ao anatiny ao daholo ve? Amin'ny fomba tany ity rehefa
eo am-bavahoana salaminy ny olona ray dia ahatoka-monina tia lavitra ty mandrapatapitry ny ainy. Raha velona indray moa izy dia arahaba soa arahaba tsara. Zahay aloha fa andeha hiditra na fombafomba rehetra mahereza. Natolotry ny Malagasy FM ho anao teo. Maivamolotra. Maivamolotra. Tantara no soratany. Nal GM. Ireto avy ny nanome aina ny tantara. Iasina fity, ny aina fity. Niaraka tamin'ny Nal Jao sy ny aina Rasafy. Nanatotosa sy ny kirakirany lafiny ara-teknika. Fanamby. Mbola hitohy.